Natao teto amin'ny distrika Mandoto ny alatsinainy teo ny fanombohana ofisialy ny fanaovam-bakisiny Faobe iadina amin'ny kitrotro sy ny lefakozatra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Azo soroana amin'ny alalan'ny fanaovana vakisiny ireo aretina roa ireo ka izany indrindra no antony nanaova ministeran'ny fahasalamam-bahoaka an'izao hetsika fanaovam-bakisiny Faobe izao mandritra ny 5 andro. Ireo aretina roa ireo moa zany dia nahitana epidemia na hoe valana aretina tamin'ny taondasa raha tsy teny avatsy ny lefakozatra ary ny kitrotro dia tamin'ny 2018 isika 2019 nisy valana aretina seho ihany koa ta Madagasikara ka nampidirina ao anatin'ny politika mpanjakana zany ny hoe fanatanterahana etsika Faobe divana amin'ny kitrotro isaky ny 2 taona. Dia zay no nampifanindran-dalana an'ireo etsika anankiroa ireo satria itsika koa zany dia mbola ao anatin'ny fanafoanana ny aretina lefakozatra na poliomyelita zay toy ny etsika natao tamin'ny taona lasa zany dia mbola tohizana hatramin'izao zany izay ady amin'ny kitrotro zay ady amin'ny polio zay amin'ny alalan'ny fanaovam-bakisiny Faobe ho fanampin'ny vakisiny zay efa ataon'ny zaza eny amin'ny tobim-pahasalamana. Samy matsapa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanaovana ny vakisiny Faobe sy adina amin'ny kitrotro sy ny lefakozatra ireo vahoaka ka tonga maro nanao vakisiny zanany tamin'ity fotoana ity. Na tonga na resy lahatra fanaovana vakisiny dia mba iarovana ny zanako amin'ny lefakozatra sy ny kitrotro. Tena zava-dehibe fanaovana vakisiny kitrotro satria misy vokany lehibe amina ny fitsaboana azy mora tsaboana. Hisy ny fidinana ifotony eny amin'ny fokotany sy ny tobifafy ary ny sekoly maro mandritra ity hetsika fanaovam-bakisiny Faobe ity. Raha ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra dia zaza latsaky ny 5 taona 2.3 alina no ezahana ho vita vakisiny lefakozatra ary 4.4 alina kosa no sitraka ny vakisiny kitrotro. Ka mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny vokovokomena manodidina ny arivo no anatanteraka izany. Mifanindran-dalana amin'izao fanaovam-bakisiny Faobe iadina ny kitrotro sy ny lefakozatra izao ihany koa ny fanaovana ny karazam-bakisiny rehetra ho an'ireo zaza mbola tsy nahavita izany na tsy nahavita hatramin'ny farany. Izao hetsika izao dia iaraha amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny mpiara-miombona antokara teknika sy ara-bola dia ny UNICEF sy ny OMS.